Za maraka tatandrasa kaditan Jesosy Kristy zay natolotsy ny lanitra avy any an-danitra. Zany hoe efa nisy ny fifidianana tany an-danitra, lany voakany aho ary voahositra ho mpanjaka sy ho filoham-pirenena. Zay zao vao nanao déclaration teto Madagasikara am'izao hoe hifidianana aizo. Ka eto dia mampanantena anareo vahoaka fa betsaka ny zavatra rehetra zay nomanin'i Jesosy hagnavotana tanteraka zao firenena zao, hagnafana ny Madagasikara. Efa kompleto ny matériel rehetra, efa kompleto an-tanako ny fitaovana rehetra hamonjena ny Madagasikara. Ary zaho milaza aminao fa vitako ny magnafaka ny Madagasikara, vitako ny mampiova ny tantarany Madagasikara, vitako ny manafaka tanteraka ny Madagasikara. Antony satria zaho miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Hafa ihany anie ny kadidan natolotsy Jesosy, hafa ihany ny kadidan miaraka amin'ny Jesosy. Ka mampanantena anareo aho. Raha zavatra hanomanako fanafahako ny Madagasikara efa complet amin'izao fotoana izao. Resaka matériel efa complet. Ary zao hitanao zao, efa nanomana fitaovana maro samihafa hanavotana ny Madagasikara. Indrindra fa tsika tantsaha. Efa misy resaka fitaovana, resaka tracteur amboarina, tracteur bulldozer sy ny karazany. Fa tsika hanao décapage tendrombohitra, ataontsika décapage dôly tany rehetrarehetra aminao famokaram-bary tsika. Atao kanaly, misy kanaly-ndrano marobe zany hatao eto Madagasikara. Sady eo koa hanorenana resaka sôtôdô-jirama. Zany hoe ho fenona sinibe-ndrano eto. Dia hamerina ny tany ho maitso zany tena tanjoko. Dia ao koa ny resaka fiompina. Efa complet koa resaka fiompina amin'izao fotoana izao. Efa misy karazana biby marobe zany no manay miaraka amin'ny dokotera be be zay hanao fitsabonana io sady tezan'ireo biby ireo. Tsy hoena dia ho lasa paradisa i Madagasikara. Ho afaka i Madagasikara. Satria efa voasoratra hoe raha ny zanaka no hanafaka dia ho afaka tokoa i Madagasikara. Ka eto raha izaho lany filoham-pirenena dia hiova ny tantaran'i Madagasikara. Ka izay mahatonga zaho hoe fidio aho. Fidio. Fa raha lany zaho hiova ny tantaran'i Madagasikara. Zay nge mahatonga ny devoly amin'izao fotoana izao tsy faly. Tena romotra amiko satana amin'izao fotoana izao. Ino zavatra nataony zareo? Namoazy ireo didy zao. Hoe didy fampisamborana, didy madadare, tsy maintsy gatsaina. Rehefa anao fa misy didy any ampigadra anao, dia ianao fa tsy afaka milatsaka tsony satria olo fa gadra. O zalahy, nganareo no nifidy anakay. Vahoaka ny tompony teny farany fa tsy nareo. Na ino didy nalatsaka nareo? Eno koa ny didy nalatsaka nareo? Hitako. Fa ireny tsy mahasakana aho foloan'ny Madagasikara reny. Na andatsaka didy firy ny aloha tribonaly rehetra, tsy mahavoasakana ahy zany. Vahoaka ny tompony décision. Dia hoy izy nareo zany gadraina zany za so amin'izay nareo mpanao politika mpamotika firenena foana zany hitondra. Dia aleo le iraka Jesosy zany gadrao fa iny le iraka hanavotry ny Madagasikara. Aleo gadrao malakilaky iny dia andatsao didy. Miangava nareo vahoaka aho, arovinareo. Fa iry satana mitady hanagadra ahy. Gadrainy zareo zany aho so amin'izay tsy afaka milatsaka filoham-pirenena. Amin'izay zareo devoly foana mitondra ny tany ity, hamotika nareo vahoaka. Zareo nge hamotika nareo ny tanjony, hanao soroa nareo foana. Ka eto ary vahoaka, tonga zaho iraka Jesosy. Ampionareo aho fa miady rery. Reto devoly reto mitady hanambotra ahy foana, hampigadra ahy. Gadrao andatsao didy, fa misy didy marobe nalatsaky zareo any. Hampigadrana ahy so amin'izay zaho tsy afaka milatsaka filoham-pirenena intsony. Fa zaho milaza aminareo, nareo vahoaka ihany ny tompony teny farany. Rehefa nareo vahoaka milaza hoe io ny filohanay, dia efa tsisy azon'zareo taona dia nandatsaka didy azy zareo. Ka fidio fa hanavitra anareo, hamonjy anareo miaraka amin'ny Jesosy, hanafaka ny Madagasikara. Izay sy Jesosy hitsinjo anareo. Fa efa ela zay tsinjo azo lena nahazo antsika zay. Efa mafy loatra zalahy fijarena nahazo antsika zay. Fa raha tonga koa ny iraka Jesosy hanavitra ny Madagasikara, ndao arovinareo aho. Arovinareo aho fa be da be mitady hamono ahy amin'izao fotoana izao. Mercenaire firy mitady hitifitra ahy. Fanjakana hampigadra ahy. Satria tsy tiany zareo hilatsaka filoham-pirenena satria hanavitra anareo. Fonjeonareo vahoaka aho, ampionareo aho fa hiaro anareo. Raha za lany filoham-pirenena, hagnavitra anareo aho. Ary hanandratra anareo. Za tena hanome rariny anareo. Ka misaotra anao, magnarak'izay fandaharana zay. Makasitraka.